ka izay zavatra rehetra tsy mifanaraka amin'ny ten'andriamanitra dia lainga avy amin'ny satana, na zany avy amin'ny gouvernemanta, na zany avy amin'ny olona, na zany avy amin'ny namana. Rehefa tsy mifanaraka amin'ny tenin'andriamanitra dia efa tsy marina foana zany. Anio sika dia iresaka mikasika ny natioran'ny fahavalontsika. Tena zava-dehibe ny alalantsika ny toetra n'Andriamanitra, fa zava-dehibe mitovy amin'izany ihany koa ny alalantsika ny toetra ny satana na ny devoly izay fahavalontsika. Raha fantatsika sika fa raha fantatsika ny toetra n'Andriamanitra, ohatra zao hoe fantatsika fa tsara Andriamanitra, fa raha misy olona manatona mba hampahery ahy dia afaka mahatakatra tsara. Hitanareo fa fitahina tonga amiko avy amin'Andriamanitra zany. Andriamanitra mahita olona afaka esana ary amin'ny alalan'izy ireny dia mampahery ahy izy ary mahatsiaro tsara amin'ny tena koa. Fa amin'ny lafiny iray raha misy olona manao izay animbana raha mitsikera tsy mijanona mihitsy izy dia tsara sy ratsy toetra amiko matetika foana dia tsy tokony andany ny fotoanako amin'ny fahatezerana amin'izany aho, fa mila maranitra kokoa mba halala tsara, fa izany dia devoly miasa amin'ny alalan'izy ireo. Anao izay atezitra ahy, manao izay ampialana ahy, anao izay anelingelena anahy, tsy hitomboko, tsy tia fandrosoana ny devoly, amavony daholo ny karazam-pandrosoana rehetra. Paoly nilaza fa ny zavatra rehetra dia azoko atao fa be koa ny fahavalo tonga miaraka amin'izany. Tiako foana nilaza fa ny fandrosoana vaovao mira devoly vaovao. Isaky ny miakatra ambony kokoa ianao ka tonga amin'ny toeram-baovao dia hoy ianao hoe mbola ny miatrany aho, mbola nompo an'Andriamanitra mihoatra n'izany aho. Za zao hitanareo miasa miaraka amin'Andriamanitra mba tsy ho tia tena loatra sy hanampy olona hatrany. Aza mihevitra nareo fa hanao izany tsy hisy fanoherana mihitsy, satria tsy ohatr' izany mihitsy ny fitrangany, ka tsy maintsy ho fotoanany tsy fiovana hevitra foana izany. Fotoana filazanany hoe efa tena haiko tsara mihitsy fa ny devoly dia manafikiaka, devoly ny valiny dia tsy. Fa efa hitanareo rehefa tsy fantatsika ny toetra ny fahavalontsika dia inona ny tranga dia mikorotana foana sika dia mihevitra hoe tena tsy azoko mihitsy izany. Miezaka manao ny tokony atao fa vao maika be zavatra tsy mitranga no ilay tamin'izaho tsy nanandrana akory. Marina e, amen. Ka mila anananao foana izany ilay fotoana izay ezahana foana ka andavana ny fijanonana an-dalana. Fa rehefa ataonao izany dia ho tonga misehatra malalaka vaovao ianao, izay hanome anao fahafahana kokoa. Raha fijery ahy fa afaka hoarinao amin'ny fahaterahana izany, tahaka ny zaza mitombo dia tahaka ny fitomboana ao an-kibon-dreniny. Ka rehefa tonga amin'ny fotoana ivoahana izany hoe ity amin'ny tontolo mazava sy mamiratra ity dia tsy maintsy ezahana avy ao amin'ilay kanalina kely ny fahaterahana iny ivoahana. Fa azoko antoka fa hoy izy zao hoe fa inona ary ity izany, tena tsara kokoa tany amin'ny nisy ataloha. Nefa nareo zao anao izay ilazana fa tsy maninona izany ny ety. Ka matetika rehefa mahatsiaro izany ezaka sy fanarena izany nareo dia afaka milaza tsotra fotsiny ianao hoe tena Andriamanitra mampiteraka zava-baovao amiko izany ary hitondrahy ho amin'ny toeram-pahafana sy fandresena indray izany. Fa ny devoly dia manery ahy mba hanaovako ny tenako malahelo foana. Ka aka fotoana kely sika androany eto am-piandohana mba hiresaka kely kasika ny toetra ny devoly. Tsy hoe mame fotoana lava azy akory sika fa ilaina mihitsy ny ahafantarantsika azy. Fa ny zavatra voalohany izay azontsika lazaina dia hoe mpandainga ny devoly. Mpandainga izy, Jesosy no fahamarinana. Ny devoly dia mpandainga. Jaona 9:7-20. Tiako hitanareo reto soratra masina reto satria veriko fa izany dia hanampy anareo. Ianareo avy tamin'ny devoly rainareo. Ka izay sitraky ny rainareo ny tianareo atao dia sitrapo amin'ny fanatanterahana ny fandrinonofo sy ny filana. Izy dia mpamono olona hatramin'ny taloha ary tsy mitoetra amin'ny marina satria tsy misy marina aminy. Rehefa milaza lainga izy dia natioran'ny ihany lazainy satria izy mpandainga sady rainy lainga sy ny fahadisoana rehetra. Ka izay rehetra tsy mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra dia lainga avy amin'ny satana, na zany avy amin'ny gouvernemanta, na zany avy amin'ny olona, na zany avy amin'ny namana. Rehefa tsy mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra dia efa tsy marina foana izany. Afaka atao amena ve izany? Amen.
hitanareo betsaka ny olona kehitriny zay tianatsatso zany dia te ilaza hoe zaho hitanareo tsy afaka raisinareo arabaky tendolo zany tena tsy haiko tsony hoe inona indray no atao. Hitanareo tena tsy afaka raisiko safidiko mihitsy ny sombony na sasan'izay tiako na ireo sombony izay tsy tiako. Ny mampalahelo zany tena tiany akamaroan'ny olona atao. Zao mazava ho azy fa mitombo foana isika dia mahazo falambarana dia mianatra mahatakatra ny teny ho amin'ny tsara kokoa hatrany. Fa mila manapa-kevitra isika rehefa manomboka amin'izany zavatra zany fa marina zany. Zany no marina. Lazaiko zany no marina. Marina zany. Ka na sika zany iaina amin'ny fiainantsika amin'izany dia fara amin'ny fiainan'izay tiany Jesosy ananantsika. Na sika mbola hitohodikodina foana dia hanamaivana izany dia fara amin'ny fanaovana ny ratsy indrindra. Dia voly dia anao izay andresena lahatra anao zao tsy mitombona mihitsy zany tena tsy mitombona mihitsy zany tsy mitombona mihitsy zany a. Zao hitanareo ny zavatra rehetra tsy voatery ho takantsika ao an-tsaintsika daholo. Fa adiny fo zany. Fa tokony ahazony izany ao am-pontsika isika. Fa afaka milaza fa tena mahay famonjena tsy nahitan'i Jesosy mato ahy aho fantatro fa nataony zany. Zay nataony ho antsika tsy tena takatra loatra fa ny foko malala zany fantatro dia fantatro dia fantatro zany. Ka sika zany tsy misaina be loatra matetika dia mitady alala mihoatra foana. Fa mila ajanontsika ny fisainana dia mandeha lalina kokoa dia miteny hoe inona no ampoko. Fantatro dia fantatro dia fantatro zany fa andeha voly dia mpandainga. Mpamon'olona sy mpangalatra izy zaona fafolo andeha ny fafolo. Soratra masina iray izay ifotorantsika betsaka amin'ny fampianarana iray amin'ny tena tiako indrindra ao amin'ny Baiboly. Ny mpangalatra tsy avy raha tsy hamono sy hangalatra ary handringana. Za kosa avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be da be ho amin'ny fahafenona dia mandra-pitobany. Firy zao ny faly fa efa tonga Jesosy? Laharana fahatelo, mpamitaka izy. Apokalipsy 2:7 zany ntsika fa mandainga amintsika izy ka raha vita ny mampino antsika dia voafitaka sika zany, voafitaka amintsika finoana lainga. Mba manan-kevitra nisan'ny lainga mety efa ninonao hatramin'izao ve ianao? Na zay mety hinoko hatramin'izao? Zany no antony mampanandanja ny ten'Andriamanitra satria isaky ny maheno ten'Andriamanitra ianao dia misy fahafantarana lainga hafa amin'seho foana amin'ny fiainantsika. Ny raiko dia nanolanahy fotoana maro dia nieritreritra fa tsy maintsy ny kilasy ambany amin'ny fiainana foana no azoko dia tsy mba ambony aho dia efa simba sipotika aho ka ninona karazam-piainana mety ho azoko dia tsy maintsy hiatra izay zavatra ambany foana mihoatra ny tsara indrindra dia ninoko zany satria dia voly ny teny tamiko izany mandra-patongako teto ka nalala ny fahamarinana. Fa avy eo rehefa mahalala ny marina ianao dia ny marina no hanafaka anao raha mahatra amin'ny teniko nareo dia ho fantatra ireo ny marina dia ny marina no hanafaka anareo. Fa ino kely aza ao tsy hoe mipetraka fotsiny amin'ny seza zany dia mihain'olona mitoro izany teny zany aminao no hanafaka anao. Mety vao nidingana voalohany ihany zany ary tena manandanja. Fa mila henonao koa zao, mila dinianao ihany koa zany dia ataonao anatinao ao dia mila mianatra mino zany ianao, mila mianatra teneninao zany, ilaina ianarana ivavahanao zany dia mila mianatra mandeha amin'izany ianao dia mizaha ho antenanao fa miasa amin'ny fiainanao zany. Ohatra zao rehefa nahazo fanaritra aloha isika dia rehefa misaina mikasika ny fanomezana ianao. Hitanareo ny fanomezan-javatra ange tsy hevitry ny mitory-teny fa hevitr'Andriamanitra. Izany hoe afaka no tonga miaraka amin'ny fomba izay tiany mba hanamafisana ny tory-teny amin'ny asany fa hoy izy hoe tiako ny olona hanao fanaritra, misy zavatra mikasika ny fanaritra izay toy ireny hoe mihodina ao an-dohantsika ao ireny. Na tsy izany aza Andriamanitra ny laza ao amin'ny Malaki izaho toetra mariny mandehana amin'izany izaho toetra mba hamanomeza. Dia jereo raha tsy voako anareo ny varavaran'ny lanitra dia androtsahako fitahiana manana ambiampy nareo. Ka mila mandeha amin'ny teny sika dia manandrana izany. Tsy afaka asiantsika teoria ny zavatra rehetra mba hisy antony. Sasany aminareo zao mila mivoaka ao an-dohanareo ao. Ny ankamaroan'ny olona tsy afaka nandray an'i Kristy zao ny tena mahay tsara an'izany. Tena tsy mitombona mihitsy zany, tena tsy mitombona mihitsy zany. Fa lazaiko anareo ny zavatra tena tsy mitombona mihitsy ny miaina amin'ny fiainana izay niainako talohan'i Kristy. Zany no tena tsisy antony mihitsy. Zany no dika zavatra betsaka. Ka ny Apokalipsy 2:7 mampianatra antsika fa mamitaka izy. Ary nazery ilay dragona dia ilay mena ran'ela izay atao hoe devoly sy Satana. Fantatro ke fa tsy tiantsika loatra miresaka mikasika izany.
mampalahelo araky ny alavany fotoana idinany fiangona amin'izany no mahavitsy ny olona teresaka an'izany marina dia hoe za efa tany am-piangonana fotoana maro fa tsy mbola tena nandretoroteny marina mikasika ny devoly no heriveriko fa tantara amin'ny fetiny maty ny devoly zay manao akanjo mandromena dia misy lamba mirebareba dia mihazona fitrebika izany hoe za tamin'mpatsorana nafantatra ny devoly fa tsy tena nalala tsara fa izy dia fahavalo manokana ary tonga mba hanimba ny fiainako mihitsy ary mila fantatsika fa misy ny devoly ary miaina eto ambonin'ny tany ary ny tanjony dia ny fahatrantsika sy ny fahasimbantsika ary ny azona antsika tsy androso fa za tena manana vaovao mahafalo anareo androany arivana dia manana hery azy izy za dia aneo anareo soratra masindray zay milaza fa manana hery mihoatra ny azy ianao zany zao dia zavatra hafa izay tsy fantatro ataona maro dia maro tsy nalala mihitsy aho fa nanana hery nalala fa Andriamanitra dia manana hery fa tsy nalala mihitsy aho fa tia mizary zany amiko ihany koa izy ary ny farany izao ao amin'ny apokalipsy 12 ihany dia mahitsika fa mpiapanga ny rahalahy izy ary ny baiboly milaza fa mpiapanga antsika eo amin'Andriamanitra izy andro amanalina magaga le mpiapanga ny rahalahy fiapangana tsy mety mihitsy ny nataonao tsy ampy mihitsy ny nataonao tsy ampy mihitsy ny vavakao tsy tena namaky tsara ianao zany tsy tadidinao akory ny vakinao tsy tsara akory ianao ty tsy nety afaka mifoy ianao mamatona dia makany amin'ny trano fidiovana ka meloany andehanao ka verinany dia ny devoly ampatsihanao zavatra dimy zay nataonao ka tsy nampilamina anao marina izao laza aminareo azy zany zao dia zavatra mila ialatsika raha mbola te hitombo sika fa miazona atsika tsy hitombo ara-panahy zany raha mbola te hitombo sika raha mbola te hankafy fiainana izay nafatezany Jesosy omena atsika zany zao dia tokony ny tanjontsika voalohany dia mety hevitra ianao hoe zany ve tsy ara-novo be zany manana tanjona hankafy ny tenako zany fa Jesosy nilaza hoe zao mba ahafahany manana sy mankafy fiainana sy hananany zany ho amin'ny fahafenona dia feno mandra-pitobany misy aminareo eto fe zao mananjanaka dia tianareo manitra be izy fa ny fifalianao lehibe indrindra dia nahita ny zanakao feno sy mankafy ny fiainana dia miome dia mankafy ny zavatra rehetra izay natolotra azy ka mahasoa ny olo-kafa ihany koa ary feno fisaorana izy zany zavatra zany dia mampitsikinendritsika maray mandreny antsika fa tsy ilay miasa saina sy mahatsiaro fanamelohana iny izy ka tsy ahita fiarovana sady feno karazan'olana maro tsy tiatsika zany fa mampalahelo atsika ary everiko fa resaka fotoana no anaovantsika izay mahafaly an'Andriamanitra ary afaka milaza aminareo fa raha falonareo dia mahafaly an'Andriamanitra zany naniraka an' Jesosy izy mba hividy anao indray tamin'ndrany avy tamin'ny fahavalo ratsy ka ilayntsika ny malala ny toetra ka ilazantsika hoe za indray dia tsy hivaky loha amin'ny adalanao tsony mihitsy fotoana tokony hitsanganantsika izao ka halalantsika hoe isika dia akatsika toerantsika dia anaovana tahaka ny miaramila an'Andriamanitra dia ala ny fipetrapetrahana ka tsy haneketsika ny antsahan devoly atsika amen Genesis 7:1 ka hatramin'ny 5 hitantsika ny fahadosoana voalohany avy tao amin'ny sany edena ary mitovy amin'ny fomba izay nataony tamin'ny Eva ihany za mino fa izay ihany ny fiasany ankehitriny ka hiveriko fa afaka mianatra lesona vitsika eto Genesis 7:1 ka hatramin'ny 5 ary ny menarana dia fetsy noho ny bibidia rehetra izay nataony Jehovah Andriamanitra ary hoy izy tamin'ny vehivavy dia jereo nge zao hoe izany tsy hoe tena nandainga izy fa izy koa tsy hoe nilaza lainga tanteraka fotsiny fa tena nanodikodiny zany mihitsy tena izany tokoa ve no zavatra nalazain'Andriamanitra hoe tsy hinana amin'ny hazo rehetra voany sanareo izay nataony teo dia nanao izay anosehana ny vehivavy mba azo antony hafa zao manina Andriamanitra nilaza zany zany tena tsy zany akory nilazainy fa tsy hoe zany mihitsy ny dikany satria tsy misy dikany zany mba hainao ve zavatra tiany atao jereo kely ty ary ny vehivavy dia nilaza tamenarana hoe jereo fa tsy afaka mifamaly amin'ny devoly zany ianao fa hoy ny vehivavy tamenarana ny voan'ny azo eo amin'ny sa dia azona hinanana ihany ankoatra ny vo azo avy amin'ny azo eo voan'ny sa izay nilazan'Andriamanitra hoe azy hinananareo ny amin'izany zao tiako hifantoka tsara amin'izay tiany atao etinareo ireo zavatra rehetra izay teo alohan'ny Adama sy Eva tena nananan'izy ireo fahafana mihitsy ny hinana zany rehetra zany zavatra ihany
no nolazain'andriamanitra hoe aza tao fa ny devonanao izay anotonana ny fanindriny tamin'ny zavatra ray izay voalazan'andriamanitra fa tsy tokony atao ka matetika ny olona tsy te handray ny Kristy dia ho lasa kristiana satria izy ireo mihevitra fa tsy afaka manao ninina mihitsy. Re olona za zao manana fahafinaretana ary tena tsy haiko mihitsy hoe hatraiza ny fetrany. Laza zavatra aminareo tsy mba sahirana izany mihitsy hatramin'ny nanomboako nanompon'Andriamanitra. Ary hoy ny menarana tamindra vehivavy tsy ho fatsy akory ianao, tsy marina zany. Na dia nilaza zany azy Andriamanitra dia tsy marina zany. Dia jereo zao fa fantatr'Andriamanitra fa amin'izay andro inananareo azy dia ahiratra ny masonareo ka ho tahaka an'Andriamanitra nareo. Alala ny tsara sy ny ratsy ka inona ary zany no nandrony hevitra azy. Eva manafinjavatra aminao Andriamanitra. Fa le zavatra ray izay lazainy anao tsy ho atao dia misy zavatra feniny anao ao. Re olona zany ny zavatra tiany devoly heverintsika fa hoe Andriamanitra tsy tsara amintsika. Fa hoe misy zavatra afaka ataony amintsika fa tsy ho ataony zany satria hoe manafinjavatra izy dia mila tadavintsika izany zavatra tokana izay lazain'Andriamanitra fa tsy tsara amintsika izany. Fa itsika tsara ny korotana izay nateraka izany. Ny marina ange tsy tena fahadisoany zany fa fahadisoany Adama izy ny tokony andraikitra azy zany. Fa mbola hafatra hafa koa zany. Marina raha tena teo alohan'ny tokantrano tokoa i Adama dia mila mandeha mitarika izy. Fa tsy maniraka vehivavy famaly amin'ny devoly. Hebreo 12:1. Zay rehetra manatona an'Andriamanitra tsy maintsy mino fa misy izy. Ary tena zava-dehibe zany. Ary mpamaly soa izy. Tena tsara izy. Mila mino ianao fa raha manompo an'Andriamanitra amin'ny fahazotoana dia mpamaly soa izy. Izy zany tsy hoe mitondra valosoa fotsiny fa mpamaly soa mihitsy izy. Ka rehefa miaritra ao amin'Andriamanitra ianao dia mila miazakazaka ho amin'ny valosoa eo amin'ny fiainanao. Izy dia mpamaly soa izay rehetra mankany am-piangonana Alahady ngambo. Izy dia mamaly soa izay rehetra mazoto. Zany mihitsy mazoto. Marina raha mazoto manompo an'Andriamanitra ianao azo valosoa ianao dia voly tsy manaiky ianao mazoto izany fa tiany hiala andarana ianao. Hitsoaka, hiala dia tsy hankafy ny lalanao mihitsy. Te hilaza aminareo androany fa tsy voatery hiala nareo dia tsy voatery hitsoaka andarana. Ary Andriamanitra dia mpamaly soa izay rehetra mazoto mitady azy. Ary na dia sarotra aza matetika ny lalana dia afaka mankafy ny kely indrindra amin'izany ianao na ny fotoan-tsarotra azy. Ary veriko fa miankina amin'ny fotoana no ahafahantsika manao izany. Firy aminareo no manaiky izany afaka atao amenna ve? Luka 10:20. Tena mety tsy rary mihitsy ny fahafinaretana izany. Indrindra hoe ao am-piangonana. Eny ary ka rehefa miresaka mikasika ny fahefana izany sika eny dia voly dia mahery. Manana fahefana izy fa ny hery izay ananany dia omentsika azy amin'ny alalan'ny finoantsika ny laingany. Mbola tsy averina ihany zany zao. Ny hery izay ananany fahavalo dia omentsika azy amin'ny alalan'ny finoanany laingany. Ny abetsaky ny fahamarinana fantatrao no ikatonany ny varavarana eo alohan'ny devoly. Araky ny lazanao hoe mpandainga ianao. Fantatro fa tsy mamitaka zany Andriamanitra. Fantatro fa tsara Andriamanitra ary fantatro fa raha fotoana mety ho any ahazoko izany eo amin'ny fiainako dia omen'Andriamanitra azy zany. Ary raha mbola tsy manana izany aho zao dia satria mety zavatra tsara ho azy zany na tsy mbola fotoana mety ka tsy hanodina hanohatra an'Andriamanitra izany ianao sanatria mila ianaranao mihitsy ny mianatra mamaly ny devoly. Eva dia nanana fampiresana taminy nahoana moa tsy isika. Matetika ianao dia mahatsiaro toy ny hoe miresaka amin'ny eritreritra izany fa ny saina no sahanady.
eo izy mitady andeha pita anisy antony indro za midika hoe dinisy jereo za efa nanome anareo fahefana le izy tsy laza hoe anao mety anao mety ndray androany angamba manantena za efa nanome ary rehefa nomen'Andriamanitra dia zavatra tokana sisa no atao dia anjaratsika no mandray izany mino sy mandray izany indro efa nomeko hery sy fahefana nareo hery sy fahefana mba hanitsaka ny maingoka sy ny mena rano ary za efa nanome anareo hery ara-batana sy saina ary fahafahana amin'ny fahefana rehetra nanany fahavalo ka tsisy ampanina anareo zany marina e halleloia aroany tsirairay avy aminareo izany nareo rehetra mihitsy tiako raha manana fotoana andehanana hijerena ny tsirairay avy aminareo amin'ny tare dia ilaza hoe ho anao zany satria matetika sika no mandrezana zavatra any dia toyreny hoe saika inotsika ihany la izy marina zany misy olona manana hery mihitsy Joyce ianao zao hita mahery mihitsy satria ianao mikikika mafy tsy hery ho an'ireny mananjanaka dimy zany zao dia hery ho an'ray manana asa roa izay mila mody ao an-trano amin'ny ala dia manety bozaka sy manolo-menaka fiarandray fa tena hery zany rehefa tsy manam-bola ianao fa hery zany rehefa mananjanaka izay toa mahalasa-dalanao ianao fa hery zany rehefa fantatrao fa tokony azo fisondrotana any am-piasana ianao nefa olona tsy mendrika izany nahazo zany satria nofitahany lehibe fa ianao tsy nanaraka izany fomba izany indro efa nomena hery nareo ny amin'ny isan'androm-piainanareo mba hahafahanareo mankafy ny alatsinainy talata larobia lakamisy zoma sabotsy lahady Andriamanitra nanome hery atsika mba hijery mihoatra izay misy atsika amin'izao sy hananana fanantenana foana re olona ny fanantenana tena mahery inona moa no azo andevoly atao aminao raha mandany tsy hajanona ny fanantenana ianao fanantenana midika fiandrandrana fahatokiana fa izy zavatra tsara hitranga amiko izy zavatra tsara hitranga amiko amen